Mirabanao amin'ny anaran'i Jesosy. Fifaliana ho an'andray androany miafaka manao partage kely aminao à travers an'ity speed briefing kely ity dia mampitomboanao aminao mandrakariva nefa fafenoan'ny fanamasina mba ahafahanao mitombo misimisy kokoa amin'ny fahalalana an'i Jesosy. Tenin'ny Paoly anankiray no tiako hifampizarana aminao androany, milaza ny ten'Andriamanitra hoe fa tsy zaho intsony velona fa Kristy velona atao anatiko. Hitanao Paoly taloha dia Paoly aloha dia olona intellecta be, olona manam-pahaizana be izy. Ary olona tena nandalina sy tena mahay soratra masina izy. Dia izao nanenjika be amin'ny apôstôly izy, nanenjika be amin'ny mpanarabe an'i Jesosy izy taloha satria nieritreretiny hoe nianazy ny mety, nianazy ny marina dia nenjehany daholo ny hafa rehetrarehetra. Dia rehefa tonga teo amin'ny fotoana anankiray izy andeha hanenjika hamono amin'ny Petera. Dia rehefa tonga teny amin'ny lalany Damaskosy izy dia mifanena tamin'i Jesosy. Rehefa mifanena tamin'i Jesosy izy dia nikasihan'i Jesosy manokana dia nanomboka nandray an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainana izy. Nanomboka natao batisy izy. Dia izao nanomboka teo dia nanomboka reny amin'izay hoe aika ilay izaho taloha tsy tena mivavaka, aika ilay izaho taloha tsy tena nanompo an'Andriamanitra, aika ilay izaho taloha tena nandeha tany amin'ny lalana tsy izy. Dia nanomboka nisy conversion tao aminazy, conversion à 360 degrés mihitsy, izany hoe raha taria izy taloha dia izao izy lasa nakaty amin'izay. Dia nanao comparaison kely izy, nanao évaluation kely izy, izay tokony ho ataonao koa. Mijery izy hoe ohatry ny ahoana taloha dia ohatry ny ahoana izao. Dia tsapany amin'izay hoe tena misy différence fa tsy izy taloha. Izay nahatonga anazy niteny hoe tsy izaho intsony anie velona atao anatiko fa efa Kristy amin'izay. Androany dia hizara aminao vetivety fotsiny ohatrotry ny ahoana moa ianao rehefa tena mandray an'i Jesosy. Fandraisanao an'i Jesosy tsy hoe fandananao makany am-piangonana rehefa lahady mpiangona ny anaranao raha izay ianao. Fandraisanao an'i Jesosy dia mila hita ao anatin'ny fiainanao mihitsy. Mila misy différence entre ianao taloha tamin'ny mbola tsy nandray sy ianao rehefa milaza fa nandray anazy izao. Mila tsapanao mihitsy hoe ohatr'izao taloha, ohatr'izao ny fataoko taloha dia izao efa lasa ohatr'izao amin'izay. Satria maninona ilay Jesosy ao anatinao tsy standard ary tsy hoe ahoana moa izany tsy hoe passe partout izany na hoe tsy hoe mety foana. Fa rehefa Jesosy miditra ao anatinao dia misy zavatra be dehibe hongotany amin'izay ao anatinao, misy zavatra be dehibe tsy mety aminy ao anatinao dia rehefa miditra ao izy dia mila ovaina izay. Hitanao ianao rehefa mandeha bus mandoa 300 ianao na 700 tsy haiko, dia ao anatin'iny 700 alohanao iny inclus ao anatin'iny ny pôketranao, inclus ao anatin'iny ny cartable-nao, inclus ao anatin'iny ny patalohanao, inclus ao anatin'iny ny lobakao, inclus ao anatin'iny na ny téléphone portable-nao ary inclus ao anatin'iny na ny elinao ary. Tiako tenenanao dia izao, fandraisanao an'i Jesosy dia izao, tsy mimolotra ao fotsiny mandray an'i Jesosy miteny hoe mandray anao tompo sy mpamonjy ny fiainako aho Jesosy, fa mifonao koa mila mandray an'i Jesosy, ny fiakanjonao koa mila mandray an'i Jesosy, ny fiteninao koa mila mandray an'i Jesosy, ny toetranao en général mila mandray an'i Jesosy. Dia hitanao rehefa mandray an'i Jesosy izany rehetrarehetra izany dia mila hita taratra amin'izay fa misy Jesosy velona ao anatinao. Jesosy dia Andriamanitra fa Jesosy dia olona. Ary tadidiko fa ny olona dia manana karaktera. Ka raha Jesosy miditra atao anatiko dia dikan'izay dia izao natiorany rehetrarehetra, ny toetrany rehetrarehetra dia mila miditra atao anatiko koa. Satria à partir amin'ny fanamasina, à travers amin'ny fanamasina dia miditra ao anatinao Jesosy. Rehefa hoe nandray an'i Jesosy ianao, nateraka indray ianao amin'ny Jesosy dia dikan'izay ilay Jesosy iny mihitsy, iny Jesosy tany Nazareta, iny Jesosy nomboana teo amin'ny hazo fijaliana, nitsangana tamin'ny maty, iny Jesosy iny ihany ilay miditra atao anatinao fa tsy Jesosy hafa akory. Ça veut dire naturany, ny toetran'iny, ny materan'iny, mararin'iny rehetrarehetra mila miditra ao anatinao dia lasa amin'ny naturanao, lasa genrenao, lasa ADN-nao, lasa toetranao, lasa marary anao koa izay matery azy. Hitanao raha Jesosy tia hivavaka, raha Jesosy tia mifandray amin'ray ka miditra ao anatinao izy dia dikan'izay ianao koa izany mila tia hivavaka, mila tia mifandray amin'Andriamanitra iray. Hitanao raha Jesosy tsy mialina, tsy mifosafosa ny hafa dia rehefa nandray an'i Jesosy ianao dia mila hita eo aminao koa izay toetra izay. Raha Jesosy be fitiavana, tadidiko fa na hatramin'ny fahavalo miarana amin-drano fo, na hatramin'ny fahavalo miarana asain'ny tiavinao. Ahoana moa ianao no milaza fa nandray an'i Jesosy nefa ianao mbola makahala ny hafa? Ahoana moa ianao milaza fa nandray an'i Jesosy nefa ianao mbola manenjika fiangonana, manenjika mpanompon'Andriamanitra? Mila mandiny teny ianao fa sao dia tsy ilay Jesosy teo a Nazareta, sao dia tsy Jesosy zanak'Andriamanitra no ao anatinao fa zavatra hafa. Dia androany dia hizara aminao hoe amin'ny fotoana mandray an'i Jesosy ianao dia pakedrina menanao. Ilay Jesosy iray manontolo mihitsy miaraka amin'ny fahefany sy ny toetrany sy izay rehetra nanany menanao. Dia
mila hita eo amin'ny toetranao fa nanovanao tokoa Andriamanitra, nanovanao tokoa le Jesosy nyraisinao fa mandiny ny teny ianao raha ohatra ka hoe milaza fa nandray an'i Jesosy nefa ny toetranao, ny fiteninao, ny karakteranao, fiakanjonao mbola tsy araky ny sitrapon'Andriamanitra dia mino aho fa à partir an'izay zavatra kely mifampizarana zay dia mety hampandiny tenanao hoe aiza ho aiza ny position par rapport amin'ny Jesosy, par rapport amin'ny fandraisako an'i Jesosy dia ho anazy irery ny voninahitra.